izao alina masina izao indrindra ry kristianina havana no mialan'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fahafatesana idirany amin'ny fiainana. Koa miangavy ny zanany rehetra mierim-patraneran'ny vazantany ny fiangonana mba hiaro-tolo sy mba hiara-mahatsiaro ny mpaka fandalovan'ny tompo anisika ka hiaino ny teniny sy ankalaza ny sakramentany foroniny ary dia atoko manantena fa ionona amin'izy tompo nandresy ny fahafatesana ka hiara-perina aminy ao amin'Andriamanitra mandrakizay. Ny fahazavan'i Kristy nitsangana tamin'ny voninahitra ny ampisava ny aiziny fo amam-panahy antsika. Fahazavan'i Kristy
Tuang mapakaya at manao ni Kristiyan na ni Fanatina sa para ng malita na itiyapat sa kiyaki. Kamay pangsama kanila ni Apusa kani pangkapuni itatanas ni mamaki na yung waramon sa langay bawaw. Ari sa hindi ikaw kaya nakatiman ng mantra, isaya kapatil, kaisaro ng iyong sasukya, yung mas na ang sumapagka pausa.
no anaovanao zava-mahagaga amin'ny herin'ny sakramenta, ary fomba samihafa no nanomanana ny rano hanambarana ny fahasoavana vokatry ny batemy. Ny fanahinao ry Andriamanitra dia misimenika teo ambony rano tamin'ny fiandohany zao tontolo izao, hanambarana mialoha ny herin'ny fahamasinana avy amin'ny rano. Andriamanitro, ataonao tandindony fahateram-baovao ny safodrano, hanika io rano ihany no sady hialany ratsy no hipoirany tsara. Andriamanitro, ianao napita ny zanaky Abrahama tamin'ny tanomaina teo afovoan'ny ranomasina mena, mba ho tandindo ny vahoaka vita batemy, ilay vahoaka navitanao tamin'ny fanandevozan'ny Faraona. Andriamanitro, ilay zanakao nataon'ny Joany Batemy tao amin'ny ranon'ny Jordany dia nohosoran'ny fanahy masina nandrotsaka rano sy rà avy amin'ny fony tamin'ny izy niantona teo amin'ny hazo fijaliana, ary naniraka ny mpianany no nitsangako velona ka nanao hoe mandehana mampianara ny firenena rehetra manao babatemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Topazo masiny fiangonanao, ary mba atao fompopoika ny loharano fanaovana batemy, inganie ny olombelona nataonao mitovy endrika aminao mba ho tovy ny batemy, ahafahany amin'ny loto rehetra, ka amin'izay homendrika hitsangako velona avy amin'ny rano sy ny fanahy masina hitafy ny aim-baovao. Izao dia atsomboka ao anatin'ny rano ity ny jiron'ny Pâques, famantarana ny Kristy, hararantsika fa izy no manome hery rano anaovana batemy. Mba tena napaka velona araka ny mahazanak'Andriamanitra ianao atao batemy. Lavinao ve ny fahotana? Mba tsy hanjakany fahotana ianao, lavinao ve ny fomba ratsy rehetra manolotra ny marina sy ny fitiavana? Lavinao ve Satana fototry ny ratsy sy raibe ny fahotana? Inoanao ve Andriamanitra Ray mahefa ny zavatra rehetra na ary ny lanitra sy ny tany? Inoanao ve Jesy Kristy zanany-tokana tontsika, nateraky manivirijiny, mitsaly hanalevina sy nitsangako velona, ary nipetraka eo ankavanan'ny Ray? Inoanao ve ny fanahy masina, ny fiangonana masina katolika, ny fiangonan'olo masina, ny fanalana ny ota, ny itsanganan'ny fantatsika ho velona ary ny fiainana mandrakizay? Ary engany Andriamanitra Ndranaary, Ray Jesy Kristy tontsika, nanome aim-baovao antsika tamin'ny rano sy ny fanahy masina, sy namena ny fahotantsika rehetra, tay antsika amin'ny fahasoavana ao amin'ny Jesy Kristy tontsika, ahazontsika ny fiainana mandrakizay. Amen.
melody samy manao batemy anao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, rain' Jesosy Kristy Tompontsika nanafaka anao tamin'ny fahotana sy niteraka anao tamin'ny rano sy ny fanahy masina. Izy no nanositra menaka mahavoky anao ary efa mandray anao ho anisan'ny vahoakany, ka engany ianao aharitra ho ratsabatan'i Kristy, ilay mpisorona sady mpaminany ary mpanjaka dia ho velona mandrakizay. Miarahaba ity izany fa voalay ao anatin'ny fianakavian'Andriamanitra, ny fianakavian'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fandraisana ny mpandihy. Amen.
sinao tao sitagawan niapiatan siya kaya si arah sa pagkumaw. Kaya nang pinas manjaka ang tao na rita managsa. Kung masih kebenaran mata kali pada pikiran so pakai saulan yang dinanam ada fakatiapan